Tombanina eo amin'ny 580 ny zavatra mitatitra ireo mpandeha 530 miditra sy mivoaka eto amin'ny seranantsambony Nosy Be Elville isan'andro, ka efa tsy maharaka no tery sady manahirana noho ny amaroany vahoaka sy mpitatitra ary mpampiasa mivezivezy eto amin'ny seranantsambony Nosy Be sy Ankify, ka hatsaraigna sady hitarigna izegny amin'ny alalan'ny tetikasany fitondram-panjakana. Vondrona Européenne dia am'izao fotoana zao manomana le antsoina hoe programme multimodal et facilitation de commerce eto Madagasikara, ka dia midina tety fotony zany izahay sy ny expert mahakasika ny port ao amin'ny vondrona Européenne zany mijery ifotony marihana zany fa i Nosy Be sy Ankify ary antsapano zany mieritreretina ho ampidirina ao anatin'io projet io mba ahafahana zany manatsara an'ireo infrastructure zany portuaire zany eto toerana, ka dia mijery fotony avy eo amin'izay zany ahafahana tena hoe manomana fomba mendrika zany ny fampidirana an'ireo le seranantsambo ireo anatin'ny projet. Rariny sy hitsiny raha hatsaraigny sy hitarigny ny eto amin'ny seranantsambony Nosy Be sy Ankify, satria anisany manahirana amin'ny fotoana fandraisana ilay sambo lehibe izay mitondra ireo mpizahatany, satria eto ihany no andraisana sy ampandianana ireo mpandeha avy eto Nosy Be sy Ankify ary ireo mpizahatany, ka tokony atao toerana aroe samihafa.